miarabantsika rehetra ary namanama lala amin'ity fiaonantsika ity averiberina ihany fa ao anatin'ny 3 volana vaovao indray isika 3 volana faharoa amin'ny taona no hevitra androany mahakasika anao mahakasika antsika rehetra fanantenana ho an'ny kivy fanantenana ho an'ireo mamoy fo sy ketraka Isaia 5:7 aoka ny ratsy fanahy afoiny lalana ary ny tsy marina afoiny heviny aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa amindra fo aminy izy eny ho amin'Andriamanitsika fa amela heloka dia amela heloka tokoa izy fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehovah. Teny fikasana lehibe misy toky misy fanantenana misy fifaliana ny tena mahavoantsika indraindray dia izao ny fahatsapatena fa diso ary tsy hoe ny fahatsapatena fa diso fotsiny fa ny fahafantarana fa lehibe loatra ny adalana vitantsika ka tsy azon'Andriamanitra avela tsy azon'Andriamanitra avotsitra. Aza kivy aza ketraka eo amin'Andriamanitra ny fahotana rehetra dia mitovy eo amintsika olombelona no mety ho samy hafa ny hoe nangalatra riary folo sy ny hoe nangalatra ray tapitrisa fa eo amin'Andriamanitra dia mitovy isika samy mpanota isika fa ny zava-dehibe indrindra dia izao aoka ny ratsy fanahy afoiny lalana ary ny tsy marina afoiny heviny ny fiezantsika hanamarina ny ratsy nataontsika sy ny fahotana vitantsika no heloka goavana indrindra tsy azo avela eo anatrehan'Andriamanitra fa raha tsapantsika fa tsy mety ny nataontsika na toy inona fahafambarakana azo antsika na toy inona mety hoe fijerin'ny olona antsika raha manana toe-po mangata-pamelan-keloka amin'Andriamanitra mifona amin'Andriamanitra isika dia avelan'Andriamanitra ny fahotantsika ny ratsy indrindra dia ny fitazomantsika ny helontsika ny tsy fehezantsika ho diso ka indraindray atolaka any amin'ny hafa ny fahadsoana izay tokony honoraisintsika. Tsy misy fitiavana an' Jesosy mamaka ao amin'ny fo izay tsy mahatsapa ny fahotana. Ny olona lehilahy sy vehivavy tsy mahatsapa ny fahotana dia tsy tafatoetra ao amin'ny Kristy naoviana izy. Ny fanahy voaovan'ny fahasoavana dia ho talanjona velom-panajana eo anatrehan'Andriamanitra fa raha tsy mahatsapa ny faharatsitsika kosa isika dia tsy salasalana fa tsy nahita ny hatsaran'i Jesosy Kristy. Ianao izay ao anaty fitsapana, ianao izay ao anaty fahakiviana, miandrandra, mitraka ny lanitra fa misy fanantenana rehefa miandrandra. Aza mitanondrika mijery ny tany feno korotana. Rehefa mitanondrika mijery ny tany isika dia korontana sy olana fahakiviana sy fahadisom-panantenana fa rehefa miandrandra mijery ny lanitra isika dia ho tsapanao ny tanan'i Jesosy mitsotra mba hamonjy ianao, manadio ny fahotanao, mamela ny helokao rehetra, manasitrana ny fahotanao rehetra, manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka. Rehefa miandrandra dia ho hitanao ny fanampian'Andriamanitra. Akaiky ny mpamonjy antsika, akaiky ilay mpamonjy mahery, ilay mpamonjy izay hitantsika ary anandratra antsika sy anome antsika ny toky sy ny fanantenana fa mpandresy isika. Aza miala amin'ny Kristy ny finoantsika aoka hifantoka amin'ny mandrakariva. Jesosy ny fanantenana ho an'ny kivy, fanantenana ho an'ny dreraka. Hivavaka isika. Jesosy tompo tsara misaotra anao izay amin'ity fiaonana ity. Lalina dia lalina mahagaga ny fitiavanao anay. Indraindray tsy mahatsapa izahay ny fitiavanao tolotrao noho ny fitiavan-tenanay, noho ny fizahozahoana sy ny fiheveran-tena fa ho zavatra mifona izay Jesosy eo. Ataovy ity mangata-pamelan-keloka aminao isan'andro ary arovo mba tsy ho latsaka amin'ny fahadisoana. Ka sy ho ny fonay tsiraray avy. Ataovy miandrandra ilay fanampiana be voninahitra isan'andro omenao anay izay ka hanana fanantenana tsy ho kivy tsy ho ketraka eo am-piatrehana ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy tompona nonana ny vavaka. Amen.